Vaon'ny fonona kosa ireto manaraka ireto nankalazan'ny Jobily fa 20 taona ny sampana mpanazava stily eo anivon'ny FJKM Ambomandroso Alpha Sy Omega omaly alahady. Araka izany ary dia ny fanatanterahana ny fanokanana ny tsangambato sy ny fanekenana mpiandraikitra vaovao no nanamariana izay fa 20 taona ny vondrona tahatra izay. Feno 20 taona ny sampatina ny sampana mpanazava stily fivondronana taratra na fivondronana 750 etsy amin'ny FJKM Ambomandroso Alpha Sy Omega. Ny 7 Martsa 2017 ny tokanana sy naorina tamin'ny fomba skoto ny fivondronana taratra. Flotelo ny fandimbony tantana ny sampatito ao anatin'ny 20 taona ny sin'izay. Voalohany Andrembavonjy Anitra ny taona 2017 ka hatramin'ny 2014, faharoa Rakotoary Malala Nirina Oseany taona 2014 ka hatramin'ny 2014 ary filohan'ny komity mpivondronana mandraka ankehitriny izay voafita amin'ny taona 2014 Andriamatora Beloataona Rodolphe. Ankoatra fitokanana ny tsangambato izay ivon'ny Jobily dia nanamarika amin'ny fanompoam-pivavahana omaly alahady ny fanekena mpiandraikitra. Ankehitriny kosa dia mahatratra 50 eo eo ny mpikambana, misy 70 ny tily ary misy 50 ny mpanazava. Ny komity mpivondronana miisa 90 nanampy tamin'ity fankalazana ity moa ireo komity Jobily izay miisa 8 miaraka amin'ny mpiandraikitra izany dia mahatratra 50 eo eo. Misy tetikasa no tanterahan'ny sampana mpanazava stily eto Ambomandroso Alpha Sy Omega fankalazana an'ilay ivony 20 taona. Dia misy varavarana vy eo amin'ny atsimo andrefana sy avaratra andrefana ny fiangonana sy ventilateur eo amin'ny pasteur ery amin'ny pilipitra ary misy ihany koa tableau d'affichage anankiroa indray natolotra ho an'ny fiangonana indray natolotra ho an'ny sampana mpanazava stily. Teny fanefa ny safijiany reto skotso ireto amin'izao Jobily fa 20 taona izao ny hoe indro ny tompo manana izay mahery sady matanjaka. Isaia 20:2 tapany A sy ao amin'ny Timoty 2:7 tapany B manao hoe ho vonona tsara ho amin'ny asa rehetra.